Mitombo isatrany amin'izao fotoana ireo mifindra monina, indrindra ireo mifindra monina an-tanan-dehibe eto Madagasikara. Lasa olana saribana izany ankehitriny noho tsy fisian'ny fandraisana andraikitra sy politika mazava, nentin'ireo tompona andraikitra sy fitondrana ny fandimby teto amin'ny firenena. Araka izany, ny mahakasika ny fifindra-monina an-tanan-dehibe, ny antony sy ny olana teraka izany, ny vahaolana sy ny pekaty tokony soroana izany indray. Ny tompoko lahy sy tompoko vavy no entina aminao ato anatin'ny fanjairana lalino. Miarabanao izahay tonga soa ato anatin'ny fandaharana, manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Araka ny fanadihadiana nataon'ny Stata tamin'ny alalan'ny RGPS 3 nivoaka ny taona 2022, natsasa manila ny mponina an-drenivohitra, izany hoe ny 2,700 no fantatra fa mpifindra-monina avy any ambanivohitra avokoa. Raha toka ny ady trano no antony iray goavana mampifindra-monina ireo any amin'ny firenena vahiny, tsy izay fa noho ny ahitany ny fahasahiranana, ny tsy fisian'ny rano, ny tsy fisian'ny fotodrafitrasa, ny loza voajanahary ary ny tsy fandriampahalemana kosa no antony izany eto Madagasikara. Ny ankamaroan'ireo mponina any amin'ny tontolo ambanivohitra izay saika mitsoka miakatra eto an-drenivohitra avokoa amin'izao fotoana, voatery mamela sy miala ny toerana niviny, mila ravinaritra sy manohy ny fitadiavany eto an-toerana. Ny aton'ny akarana taty an-drenivohitra hoazy hoe tsy fisinana, tsy fananana fa fitadiavana dia matamana dia mipetraka. Izany hoe natao hoe tsy manana moa izany sahirana ny tena na hatrany na hatraty, fa ny dikany sahirana va mahita hohanina. Izay aloha ny marina. Dia zao hitanareo zao dia eto izay mivady. Dia eto izany no mipetraka izay. Ireo rehetrarehetra hatrany botibotika ireo zany a, dia efa taranaka daholo ireo zany sy fianakaviana ankoatran'ny mipetraka manofatrana eny aman'olona sy ny ohatrohatran'izay. Nangatahanay ity izany ny tena marina fa tereatsinana tereo any mipetraka. Nanofa tany izany, fa tsy nanofa trano, tany nofanay a, dia nilain'ilay olona ilay tany a, dia nangataka an'ity izay. Dia ity tany ity zany nangatahanay tamin'ny fanjakana, nangatahanay tamin'ny mere, efa metery ny tany, taranaka betsaka. Dia tsy dia ampy intsony zany ilay resaka fivelomana, dia manatona araka izay tiana aleha hoe manatona tanan-dehibe. Ho an'ity renim-pianakaviana manano tena iray ity izao, efa 7 taona teo ity farany no niakatra teto an-drenivohitra. Tsy ampy hamelomana ny ankonana ny fidiram-bola sy ny fitadiavana any amin'ny tontolo ambanivohitra, antony nanosika azy niakatra teto an-toerana raha ny fanazavany. Avy any Ambatolampy atsimona nelanelana Tsirabe sy Ambatolampy Hazo Lava. Ny aton'le natongavako teto zany a, efa maty ny vadiko. Dia tsy nahita namelomana an'ireo ankizy ireo a, satria efatra ny zanako. Dia namorona nanan-kevitra zany fa hoe andeha hiakatra taty, dia nitady toerana dia nahita tety. Dia izaho mipetraka namorona ny tombotrano kely tony dia tety any mipetraka. Hitanao le fambolena zany ny ekolazin'ny ankizy tsy vita satria lafo be. Dia zany efa karama saraka tsaha, adoso saika tamin'izany. Dia izay no nahatonga niakatra taty satria tsy vitako ilay izy dia nasoroko ilay zanako. Dia izay no nahatonga niakatra nakaty zany. Dia eto amin'ilay fambolena, ny fambolena afaka mamboly ianao fa tsy misy masom-boly, tsisy zezika roa alina ny ray sarety. Za zao amin'izao andro iainako zao raha ohatra hoe misy zany hoe malala tanana ka manome anao hoe tikatra, dia afaka mandeha mody aho zany hoe andeha hody ho any ambanivohitra, any no tena honenako. Fa eto zany ohatran'ny hoe fitadiavako fotsiny zany eto hamelomako an'ireo ankizy ireo. Raha ny eto Antananarivo renivohitra manokana, ankoatra ny isaky ny fokontany, isany ahitana betsaka ireo mpifindra-monina avy any ambanivohitra ny Atsilarino ankely raha ny fanadihadiana natao. Ny mponina tonga eny an-toerana izay mitombo hatrany isan-taona, efa tafakatra arivo mahery amin'izao fotoana, raha toka 500 eo izy ireo tany am-piandohanina. Eto zao mpiavy daholo mponina eto amin'ny Nareno kely eto. Ohatranay zao maromaro izao no mpiray tampo no mipetraka eto. Misy anay zao avy any Ambatolampy atsimo, dia efa ely izay no mipetraka teto. Dia aty daholo izay no mikarama sy mitady vola.
dia ity zany no tsy mahavelona anay satria hitanareo ihany any ambanivohitra fa ela vao mivokatra ny sakafo fambolena dia eto daholo izay menakavy no mipetraka mitady vola dia ny ankabetsahan'ny olona tena mpiaveto zany a faritra Atsirabe a dia iny makany Ambomandroso a Tamfotsy a Fianaratsoa misy ara vany Ambositra ihany koa mbola eto ihany koa no miavy satria eto aloha dia malalaka ihany tena malalaka ary le olona ihany koa zany sarotra ao anazy le hoe hanofa-trano satria mafy le fiainana dia aleony ety zany dia ety sady mba mitady vola mivarotra mba miaina tsara na dia ataoko hoe maloto ara le toerana dia mba maso ihany nefa mba tahin'Andriamanitra mba tsisy hoe marary na misy ny ohatr'izay. Tsy ambakan'izay ihany koa ny etsy amin'ny boriboritany faharoa raha toa ka miisa 7,7 alina sy roa hetsy ny isan'ny mponina teny an-toerana ny taona 2024 tafakatra 5,707 alina sy roa hetsy izany ny taona 2024 izany hoe nahitana fitombona 8,701 alina noho izay fisian'ireo mpifindra-monina izay ankoatra ireo zaza teraka rano nambatra ny tompony andraikitra. Ny eto amin'ny boriboritany faharoa dia misy karazana zany hoe kategorian'olona roa zany. Ny ray avy any amin'ny faritra maketo mety ao ny mpianatra, ao ny mety resaka affectation na resaka asa, dia ny kategoria faharoa indray mety any amin'ny commune périphérie manodidina eto ihany izy dia miakatra eto amin'ny boriboritany faharoa izay zany ny kategoria faharoa. Ireo zany no kategoria hita zany amin'ny findra-monina eto. Ny ankamaroan'ireo olona mifindra-monina anatin'ny boriboritany faharoa izay saika tsy manana taratasy fifindra-monina mazava fa avy hatrany dia manorim-ponenana tsy ara-dalàna antony mahatonga ireo traboana anatin'ny fokontany mandrafitra ny boriboritany faharoa isan-taona rehefa avy amin'ny fotoan'ny fahavaratra. Raisiko tonga dia le kategoria faharoa angamba le voka-drasany. Voalohany ireo olona ireo tonga dia tsisy hoe demande na fanorenana ohatrohatr'izany fa rehefa mahita fotsiny izy toerana malalaka dia tonga dia manao fanorenana. Ohatra zao iny amin'iny fariny lac-ny Mandrosheza iny zao ohatra. Iny amin'ny amoron'ny kopa iny dia presque olona mpifindra-monina daholo no mipetraka amin'izy ireny. Dia tsisy hoe taratasy fifindra-monina akory, taratasy fahazoan-dalana avy any amin'ny commune akory hoe ahafahan'zareo manao toeram-ponenana fa tonga dia manorina izy. Dia ny voka-drasany izay zavatra izay zao tao tamin'ny mois de février mars sika niatrika ny saison des pluies na ny resaka loza voazanahary ny cyclone. Dia ireo olona ireo zao ny be dia be traboina izay niraisinay an-tanana tamin'ity taona ity. Ho an'ny commune Lasora distrika Navaradrano kosa indray oharina tamin'ny 20 taona lasa 500 ny mponina izany hoe ny atsasa-manila ny mponina ao an-toerana amin'izao fotoana no fantatra fa efa mpifindra-monina sy mpiavy avokoa ho ny ben'ny tanàna ao an-toerana. Tena ny fifindra-monina aloha zany amin'izao fotoana izao ho an'ireo olona izay avy any ambanivohitra miakatra makaty amin'ny atao hoe Antananarivo sy ny manodidina atao anatin'ny Grand Tana zany nisany ahitana taratra an'izay raha ny ety Lasora. Ireo olondreo miainga avy any amin'ny tany misy anazy ihany aloha amin'ny voalohany andeha hikarana. Raha ho an'ny commune Lasora manokana misy ny fanaovana briky dia misy ihany koa ireo fanaovana trano satria ato anatin'ny commune moa zany commune izay mihitatra manome fanomezan-dalana fanorenana hatrany amin'ny 300 mahery isan-taonany. Ankoatran'izay izay hoe fanorenana tsy ara-dalàna dia matetika ireo olona mpanao trano avy any ambanivohitra ireo zany no matetika alain'ireo olona izay mampanao trano aty ary rehefa vita iny trano iny dia lasa mifindra amina santé hafa zareo dia ny farany lasa manorim-ponenana atao anatin'ny commune.
dia eo ihany koa mazava ho azy rehefa tonga ny fotoana fanaovana brika amin'ny andro ririnina iny a amin'iny tena be dia be mihitsy ny olona zany tonga avy any ambanivohitra avy any a no tonga amin'ny findramonina zany ety amin'ny alasora ary ny fokotany a zay tena ahitana ny mpifindramonina dia ny fokotany Nakadindratombo, ny fokotany Sud Ambohipo ary ny fokotany Est Mazorivo. Zany hoe ilay fokotany a manamorona ny bypass iny zany no tena ahitana an'ireo mpifindramonina ireo. Ankoatra ireo mpanambola ny vitany tena lasora ka ny findramonina diny an-toerana, maro amin'ireo mpifindраmonina iny an-toerana ihany koa no ny findramonina noho ny olana ara-toekarena. Izany hoe tsy nisasa ohatra tany ambanivohitra, tsy nandeha ary tsy namokatra ihany koa ny fambolena. Ny ankamaroan'ny fanorenana tsy ara-dalàna manetsina ny fivoahan-drano eny lasora izay saika avy amin'ireo mpifindраmonina izay manorim-ponenana an-tsokosoko ho hiatrany ny ben'ny tanàna. Ireo mpifindраmonina ireo a matetika manaonao trano eny amin'izay toerana hitany eny ary izay ihany koa no mahatonga ny fahasarotana zany a amin'ny resaka fivoahan-dranon-orana atao anatin'ny commune Lasora satria ny tatatra izay tokony voahan-drano a amin'ireny tambary eny amin'ny manodidina bypass ireny matetika no anorenan'ny zareo trano na ny diga izay mipetraka teny a fahiny a izay natao moa zany hivezivezena amin'ireny tambary ireny dia efa feno trano daholo any ka rehefa tonga ny fahavaratra dia tena manansarotra be ny fivoahan-drano satria ireny lakan-drano natao a hivarinan-drano ireny dia efa feno fanorenana amin'ireo olona izay mpifindраmonina avy any ambanivohitra makaty amin'ny commune Lasora. Ankilany tokony soratra eo anivo ny fokotany hatrany sy anatin'ny bokim-bahiny ihany koa ary maneho taratasy fanamarinana fifindраmonina avy amin'ny fokotany eviana ireo mpifindраmonina ahafana manara-maso azy ireo indrindra manoloana ny tranga tsy fandriampahalemana izay mihamrongatra ankehitriny. Ho an'ny fokotany anaty azo isotro manokana izao terenanao lettre d'engagement na taratasy fifanekena eo anivo ny fokotany mpifindраmonina iray sy ny tompontrano izay mandray azy isoroana izay mety hitranga raha ny fanazavana. Maro dia maro indrindra moa fa ny olona avy any amin'ny faritra ary avy any atsimo tena mihamaro eto amin'ny tanàna misy moa mitondra fifindраmonina izy ireny fa misy kosa olona tsy mitondra fifindраmonina fa ohatrany hoe efa tonga aty vao milaza fa hoe nanadiny fifindраmonina na takizany. Ny eto aminay misy tokoa ny fanaraha-maso satria misy ireo le komity amin'ny faritra rehetrarehetra dia raha fa misy olona tonga ao anatin'ilay tanàna dia ireny olona ireny no mampilaza aminay na manao pression le olona anatina fokotany. Ny tena olana dia misy tokoa izay le hoe tsy mitondra fifindраmonina izy dia ho anay a lay olona mipetraka ao amin'ilay trano izay hipetrahany a dia tsy maintsy tratran'ny pression miakatra aty aminay a dia mandra-pahatonga fifindраmonina dia misy ny zavatra atao tahaka izao. Photocopie ny karapanondron'ilay olona miaraka amin'ny photocopie na carnet-any dia manao engagement ohatran'izao ilay olona hoe za dia manaiky marina fa ty olona ity dia monina ao amboko manomboko izao ohatran'izay zany le izy dia raha misy tranga ataon'ity olona ity dia ity tompona ndraiky tsy tompony. Zay ny anay ny tena atao satria mampanaty koa le hoe misy olona miala avany tsy fantatra hoe mpanao ratsy ve izy mpanao iny izy dia tsy maintsy mandray fepetra maniry mihitsy zay mampiakatra hatrany amin'ny polisy mba hialan'ilay olona teto. Ho an'iny anivo ny fokotany anaty azo isotry hatrany ireo olon-dratsy ireo mitsoka volan'ny banky matetika no tonga mitsoponenana eny an-toerana antony mahasarotiny avy eo anivo ny fokotany amin'ny famoahana sy fanomezana ny certificat de résidence izany ny fanazavana hatrany. Io fifindраmonina io koa nefa dia misy zavatra ohatran'izao mitranga matetika. Misy olona izy maka fifindраmonina tokoa izy any amin'ny toerana alehany dia miditra ara-dalàna izy eto anivo fokotany. Tapotapoka nefa tsy hita ireny olona ireny ary tsy maka fifindраmonina. Ny antony a misy action ataony na hoe findramam-bola ataony any amin'ny banky na amin'ny bailleur de fonds isan-karazany ireo amin'ilay mpampindram-bola rehetrarehetra ireo dia tsy hita intsony izy avy eo tsy maka fifindраmonina
zany tena zavatra misy matetika tiany fokotany dia rehefa tonga any amin'ilay fokotany idirany hafa izy dia alohany a mandovo vola bebe kokoa amin'ilay mpitatana fokotany eo zay ny zavatra misy matetika na maka fifindra-monina amin'ny fokotany hafa mividy any akafa izy fa izay ireny anefa no tena mahasarotiny anay indrindra ilay hoe tsy ara-dalàna ilay olona dia mitsaiko fa betsaka io zavatra io eny anivon'ny fokotany miditra ara-dalàna izy fa tsy tatapoka izy avy eo rehefa avy eo tonga ny banky tonga ny convocation isan-karazany efa tsy ao tsony ilay olona riska be tokoa satria indraindray izy ireny mpanao zavatra ratsy. Ankoatra ny fangatana taratasy fifindra-monina avy eo anivon'ny fokotany, anisan'ny fepetra noraisina ahafana manara-maso ireo mpifindra-monina sy ahafahan'izy ireo mivezivezy ny fametrahana karatra manga ho any mpona eo anivon'ny fokotany eny Alasora. Izahay moa mba ho fanatsarana zany amin'ny olona resaka fifindra-monina sy fifehezana ny mponina io dia namorona ny atao hoe karatra manga eny anivon'ny fokotany ary izay mponina Alasora rehetra dia tokony anany io karamanga io. Inona moa le karamanga? Le karamanga dia taratasy fanamarinana avy eny anivon'ny fokotany fa mponina ao anatin'ny fokotany io ianao ary raha tonga ny fisavana ao anatin'ny fifamezivezena eto amin'ny Alasora ka raha totoka tsy manana n'io karamanga io ianao ohatra hoe andeha hivezivezy amin'ny alina dia azony gendarme atao ianao raha ohatra ka mampiahy ny mpitandro filaminana moa zany matetika hoe raha ohatra tena mampiahy dia tonga dia alefa any amin'ny cellule aloha mandra-pahita ny valiteny marina hoe tsy mampiahy ty olo ty. Dia ny zava-misy isan'ny volaolana eto Madagasikara ny fisian'ny kolikoly, ny tsy fisian'ny fanaraha-maso ireo olona mivezivezy, ny tsy fampian'ny fampahafantarana ny vahoaka mikasika ireo pitsopitsony ilaina rehefa hifindra-monina sy vahiny amina toerana iray. Ohatra amin'izany ny fananana taratasy fifindra-monina mazava, ny carnet de passeport izay misy fitomboka avy eo anivon'ny fokotany sy ny maro hafa. Tsy mijanona eto Antananarivo renivohitra ihany, efa mihazo sy miparitaka manerana ireo renivohim-paritany sy any amin'ny fatra hafa ihany koa amin'izao fotoana ireo mpifindra-monina. Isan'ny voakasika betsaka amin'izany ireo avy any amin'ny fatra Atsimonosy, indrindra ny fatra Androy. Raha ny tarehimarika navoaka ny ministeran'ny mponina izay nivoaka ny taona 2022, mihoatra ny 700 teo izy ireo no tonga teto an-drenivohitra, hiazo ireo fatra hafa ny taona 2022 hatrany. Raha ny fanadihadiana natao tetsy amin'ny tompom-piantsonana Fasan'ny Karana, itelo isaky ny herinandro no tonga ny fiara avy any Antsimbo, ary ponanjato ny mahery no tonga miakatra eto an-drenivohitra. Ny ankamaroan'ireo olona tonga, ankoatra ireo tena manana antondra raha eto an-drenivohitra izay saika mihazo ny tapany andrefana sy ny tapany avaratry ny nosy indray avy eo, indrindra isaky ny vanim-potoany fahavaratra sy ny vanim-potoana tahaka izao. Miala iny amin'ny Fasan'ny Karana izy ireo ka mihazo ny tompom-piantsonana Maki Andotam-penaka indray. Raha ny zava-misy aloha zany ety amin'ny Karamaki Andotam-penaka, izy io tsy hoe voazao fa efa nisy hatramin'izay toka efa ela dia ela hatramin'ny natongavako teto angamba nahitako an'izay ny zareo ny faritra atsimo mihitsy no efa tian'le mandeha makany amin'ny manomboka avaratra ohatra hoe manomboka Ambondromamy makany hatrany Ambilobe, mety misy tonga hatrany faritra Sava iny akaikana Andranofatsika, Marovoay, le lemaka iny zany efa fanaon'ireo mihitsy io hatramin'izay satria ianao zany mieritreritra hoe misy amin'ity taona ity dia amin'ny taona mety tsisy tsoa mety mienana ohatr'ohatr'izany fa izy ohatry ny vomay mitombo miampy ohatr'izany foana ohatr'izay foana hatramin'izay aloha zany dia izay fa izy koa misy vanim-potoana zany zareo amin'ny litako aty amin'ny tompom-piantsonana aloha zany dia rehefa eo akaikaikin'ny atao hoe fahavaratra eo, fahavaratra moa le hoe taom-baovao, krismasy, alohan'izay zany mandeha mody dia zonre zany zareo zany efa manomboka andeha hiverina indray andeha hamonjy an'ilay fambolena izay nivoleny tamin'ny herintaona na vao hanomboka ambolo indray dia mamonjy an'ilay fianakaviana. Ny tena fataon'ny zareo reo raha ohatra hoe tsy misy vatsy izy, tsisy sarandalana izy dia ireo fiara reo efa mifanaraka amin'ny zareo mihitsy dia le rehefa tonga any afaka hoe misy an'izay fanefana ny sarandalana izay na le olona any atoerana, le fianakaviany any atoerana no manefa n'le sarandalana vao miainga avy any
avy any amin'ny faritra atsimoany izy. raha toa jeritodika manodidina ny telo tapitra iseo ny mponina voasoratra ara-dalàna eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana raha toa ka tokony ho manodidina ny telo hetsy no zaka ny lalana sy ny foto-drafitrasa misy eto an-toerana manodidina ny fito hetsy kosa ireo mponina miaina amina toerana ina ho tondra-drano ny ankamaroan'ny trano mitsangana sy miorina izay saika tsy manaraka ny fenitra takiany plan d'urbanisme avokoa vokatra izay fitombon'ny mpifindra-monina izay antony mahatonga ny fiakaran'ny rano sy ny fahatsetsena ny tatatra isataona amina fokotany maro eto andrenivohitra raha ny fanadidina trany ny resaka trano tsy manara-dalàna indray aloha dia tena betsabetsaka ihany izay hitako izay satria za io dia efa niasa sy ny sehatra betsaka tao anatina cabinet d'architecture maromaro teknisianina tsotra ao anatiny fa irahan'ny cabinet d'architecture mijerany reny zavatra reny eny anivony commune ary tena miteny mihitsy aho hoe sahako ny milaza fa maro ireo trano tsy manaraka ny fenitra izay tadiavin'ny plan d'urbanisme zay no fiantso anazy amin'ny teny frantsay ny plan d'urbanisme zany dia tokony manana an'izany ny commune rehetra dia manaraka an'izay fenitra rehetrarehetra zay ny trano ahorona rehetra ka raha sendra manodididina any hoe misy trano mitsangana tampoka dia tena miteny fa adiditra andraikitry ny commune reny misy lalàna mifehany reny any ambadimbadika any hatreto saika tsy mbola malala izany atao hoe permis de construire izany avokoa ny ankamaroan'ny mponina andrenivohitra amin'izao fotoana no tsy fisiany fampahafantarana avy eo anivo ny commune tsirairay avy antony mampitombo hatrany ireo fanorenana tsy ara-dalàna ho ny manam-pahaizana izay nanovana fanadidina raha manontany atotanisy ianareo hoe firy isan-jato ny manaraka ny permis de construction ny atsotsika anazy amin'ny teny frantsay ihany koa permis de construire ny permis de construire dia vitsykely ny olona maka an'ireny satria mihevitry ny olona fa tsisy ilana azy izy ireny nefa zany mahatonga nyreny rano aty andrenivohitra lasa mitoby reny tatatra ireny tsetsina ny tamboho misimisy tamboho azy mitsangana zany ao anaty lalakely reny a le plan d'urbanisme resantsika tokony ho arahany mpanorona trano rehetra zany lalàna fototra zany fa ny tena mampalaelo amin'ilay izy vitsykely manaraka an'izay lalàna izay izay fifindra-monina izay raha mitosy tsy mandraindraikitra ireo tompony andraikitra isan-tsokajiny izay vao mainka ampitombo isa ny fanorenana tsy ara-dalàna ampitombo isa ireo mponina andrenivohitra ampivangoko ny fahantrana anampitrotraka ihany koa ireo tsy anasa ny ankamaroan'ny fokotany eto andrenivohitra izay saika fahitana trano sase sy tranombohitra avokoa amin'izao fotoana ny tapahafana mamokatra na ny PIB eto Madagasikara ankilan'izay tsy mitsatry ny miaina trany vokatra ireo krizy politika ny fandimby teto amin'ny firenena fiainan'ny tapahafana mamokatra izay mampitombo ny tany tsanasa eto amintsika fa ihany koa mabe ny tanora amin'renireny eto andrenivohitra sy manerana ireo renivohim-paritany izay efa mananika ny 5 isan-jato mahery noho ny tsy fampiany fatra azo volena ho iatran'ny fanazavana 4e arrondissement feno ankizy avy aty ambanivohitra noho ny tsy fandriampalemana noho ny fahakiviana noho ny tsy fisian'ny tany misy ny tany maniry eny an-tanety zalahy mety io fa mianatra miofana dia ataontsika io fa zay mihina fa vita atsika eto Madagasikara mamelona ny tenatsika ny olana eto Madagasikara dia tsy fisiana asa inona no azo atao anampina an'ireo tanora reo hiasa tsy mahita zay afa-tsy ny fambolena fiompiana sy fitaizanan'ny olona hiady hoe porofona amin'izany rehefa manao na mamety io dia zay fotsiny tiako ampitaina fa zao amin'izao taonako zao mahatsapa fa ty vary ty no hamonjy atsika ty no asa vetivety hita ho an'ny tanora ty no asa vetivety hamonjy an'ilay firenena nefa efa misy asa nataon'ny teknisianina raisina fotsiny iny zany tsika ne tsy mila manao ninina tsony atsona fotsiny le olona mipetrapotsiny ao le teknisianina mahibe azo atao tsara nefa ny misoroka ireo mponina tsy findra-monina amina fatra hafa raha misy ny fampiofanana sy fanosehana ireo mponina ahitrandraka ny zava-misy mampiavaka ny faritra misy azy ho fitom-pivelomana maharitra eo ihany koa ny fananana paikady maharitra iadina amin'ny tsy fandriampalemana ho hita mponina avy any amin'ny faritra tsy minosy izay nanovana fanadidina ity fitom-pivelomana any aminahy dia fambolena nefa amin'izay rehefa vokatra ny fambolena dia tsy hainy mitahiry azy tsy hainy manodina azy dia lasa midy mora fotsiny dia avy amin'izay ny hanoanana dia lasa mifindra-monina amin'izay mandeha manavaratra manandrefana mitady karama dia zay zany mampatonga ny mifindra-monina
fa mba tokony hay exploiter zay vokatsy misy misy azy le en plus zay zany raha ohatsy zany hoe mifindra monigny reky mba hiaigny ampilaminagny mba tsy hisy korontagna zany fa afaka manohony le activité atao reky le voalohany aloha le tsy fahafantarana le fahalalana zany tsy ampy hoe ty anankiray ty afaka ahodiko ohatra am'izao de azahoako vola ohatra zao hoe mamokatra bagedany any aminay tsako vagnemba raketa isan-karazany de zay zany hoe mbo tsy afaky tsy ampy fahalalana zany le olo any aminay hoe ty raha anankiray ty afaka ahodinao ohatra an'izao de zay mampatonga anay hoe mangataka ny fitondram-panjakana sy ireo mpamatsy vola raha ohatra zany hoe tsy misy salle de formation lany aminay de mety hafantatra hoe ay ve ty ana ty tsako ty afaka ahodina ohatra an'izao afana manampy indrindraindrindra ireo mponina avy any amin'ny fatra tsy minosy voakasiky ny fifindra-monina ndraiky izany niroso tamin'ny famolavolana pekady nasionaly ny faraparany volana aprily taony teo anivony PNUD ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny fifindra-monina na ny OIM afana mandritra sy misoroka ny firongatra izay fifindra-monina anatin'izay mila jerena ifotondra ny fanazavana ireo tena olana mampitsomponena na ireo mponina anatsarana ny fatra misy azy raha ny fanazavana. Après la mise en place de cette stratégie qui a été développée, il y a un certain nombre de programmes qui vont aussi être mis en place. Ny famolavolana ny paikady izay nivelabelarina teo ity dia ahitana fandaharana asa maromaro izay apetraka ihany koa afana mitondra fanohanana ho an'ireo mponina izay mifindra-monina fa ihany koa ho an'ireo mponina amin'ny faritra izay mandray ireny mpifindra-monina ireny ohatra amin'izany ny fanohanana ireo tetikasa famelomantenan'ireo mponina tahaka ny fambolena ny fiompina sy ny sisa hoy teo kosa ny manaraka ny zavatra tokony anampina ireo mponina mifindra-monina mba hisitraka ireo tetikasa roa lehibe manaraka. Donc les bénéficiaires qui vont être identifiés dans le cadre d'autres programmes à venir. Eo amin'ny lafiny toekarena azo lazaina ho manatsara ny tsena ny fivezivezeny ireo mpifindra-monina an-tanan-dehibe noho izy mitondra angovo vaovao amin'ny famokarana eo amin'ilay toerana izay findrany hoy ny paitoekarena nanovana fanatetina. Le fifindra-monina zany io ngamba ny tafiditra ao anatin'ny raha miresaka tsena atsika amin'ny tena lafiny ara-toekarena mihitsiny tafiditra anatin'ny postulat ny marché zay mobilité zay zany hoe iny fivezivezeny iny zany manatsara ny tsena iny manatsara ny tsena iny misy mahatsara anazy zany ny fifindra-monina raha ohatra ka mitondra ataontsika hoe angovo vaovao amin'ny famokarana eo amin'le toerana andehanana le fifindra-monina zany ny ohatra ndraitsika zao teo hoe ny zavatra misy zao hoe ny avany ambanivohitra makaty hitondra angovo vaovao angovo hoe loharano-karena maha-olona vaovao famokarana vaovao afahana mampitombo an'le ara-karena faobe zany sy ny mitondra plus-value eo amin'le toerana aty an-tanan-dehibe zany de tsara zay isany ihany koa izy io zany mba manampy amin'ny resaka dinamika an'le démographie zany hoe mba misy fivezivezena zay mobilité zay mba tsy tena hoe tena cloisonné tanteraka any zany le toerana de tsy misy na olona misy ny ara mbo mahafantatra iny nefa mba mampisy transfert iny amina resaka teknôlôjia zany na ny avany ambanivohitra makaty na ny avy aty mba afaka mandeha makany ambanivohitra. Olana eto amintsika mbola manano-pisarotra ny fomba fifehezana ny mponina na ny gestion démographique no ny fitombo ny mponina trany tsy misy ihany koa ny drafim-panajariana ny tany sy lalàna mipetraka mazava tsara. Raha ny zavatra misy eto Madagasikara ny jerena dia ny fomba fifehezana ny olombelona ao amin'ilay gestion an'ilay démographie zany mety ho lasa be olona loatra eto Antananarivo mais manao ahoana indray koa ny fomba ahafahan'ireo olombelona reo mampiasa ny tany eto Antananarivo anaovany trano anaovany toerana fiariny anaovany sy ny sisa sy ny sisa manao ahoana milamina tsara ve ny lalàna amin'izay sa hoe tonga fotsiny izy dia efa nipetraka teto zay nandritra ny 10 taona tsy nisy ny teny dia zao zay vao esorina eto fanajariana ny tany zany zay le teboka faharoa eo ihany koa zany le hoe famokarana le niresahako teo le famokarana amin'izay
tonga eo amin'le hoe raha ohatra ka betsaka ny mpanjifa raha tsy mahavita mamokatra izy zany tonga eto raha tena hoe tsy mampiditra izy na ataontsika hoe vola ho ao amin'le commune ho atongavany lasa vesatra izy amin'izay fotoan'izay satria anjara ndraikitry le commune miay anazy rehefa tonga eo izy de raha voatolotra sy tanady io raha vao be loatra zany ny fanjifana nefa tsy maharaka le famokarana eo andrenivohitra sy ny sisa indray de mampiakatra an'le vidim-piainana ihany zany zay eo amin'ny lafiny indray tany malagasy Madagasikara ka tsy tokony hisy ny faniliana eo amin'ny samy malagasy saingy olana ny tsy fifehezana ny fitombon'ny mponina izay lasa zarivetsatra ho an'ny commune izay mandray ireo mpifindra-monina mbalon'izany vahaolana lavitra ezaka mahana izay olany fifindramonina anatin'izay ny fanatsarana ny sy ampiariana ankapobeny ireo mponina any amin'ny tontolo ambanivohitra ny fanapariana ireo sampandra-pitantanam-panjakana any amin'ny fatra na tanàna ivelana Antananarivo tahaka ny ministera ohatra izay mivangongo etsy sy Antaninarenina avokoa izany hoe ahina ireo fototra izay hiazaka zana manerana ireo renivohim-paritany vahaolana foezaka kosa ny fanatsarana ny fomba fitantanana ny tanàna ny fifehezana ny lafiny tsy fandriampahalemana ny lalàna sy ny maro hafa araiky ny fanadihadiana nentina tamintsika toiny lasa olana sarobana eto amintsika tokoa izay fifindra-monina anatin'izay eto Madagasikara noho ny tsy fisian'ny fandraisana andraikitra eo amin'ireo tompona andraikitra hatramin'izay ny famahana ny olana rehetra dia ny olany fifindra-monina ny fanorenana tsy ara-dalàna sy ny fandriampahalemana sy ny maro hafa izay miaingabetsaka amin'ny fanabeazana izay tranga fifindra-monina izay raha tsy mitandrina sy mandray andraikitra ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny izay vao maika hampitombo ny fanitrana lalina eto Madagasikara noho izy ampiana ny tapamokarana any amin'ny tontolo ambanivohitra tapitra ny fandarana ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany azonao atao amin'ny mijery ny alalino amin'ny tvi.cool.mg na ny maneho ny hevitra ao anatin'ny page Facebook ny Cool. Veloma tompoko.